Ny vaovao izay malaza amin'izao fotoana izao moa dia efa fantatsika jiaby satria hitam-poko hitam-pirenena fa ny vaovao any Tamatavy satria midina andalam-be ny vahoaka ny Tamatavy fa tsy mandeha ny jiron'izy ireo ary nanome hafatra ihany koa i député Roland Ratsiraka manoloana ity zavatra ity. Efa be dia be moa ireo olona nanome hafatra mikasika an'ity jiro ity, eo anatrehan'izany Isaina sy ny sisa tsy voatanisa fa ny hafatra Radjaopantsilaine kosa hafa mihitsy. Mialohany hidirantsika amin'ny hafatry ny Roland Ratsiraka, ndeha ary hijerevantsika vetivety ny hafatra izay nomeny Radjaopantsilaine tamin'ireo vahoaka ny Tamatavy. Fara marina etona moa ny pejy Radjaopantsilaine dia efa nanambara mazava fa tsy i Rajao velively no mitantana io pejy io fa ny anaran'ny pejy fotsiny ny mitondra anarana hoe Radjaopantsilaine. Nanome hafatra moa izy tao amin'ny pejy nanao hoe eto aho dia manao antsoavo ho an'ny mponina Toamasina hoy Radjaopantsilaine ndana takio amin'ilay olona 707 alina 720 faingo 420 isanjato ny fidy numero 3 ilay jiron'akohonareo fa manimba ny fila d'actualité anay eto fotsiny fa tsy hoe izahay mipetraka tsara aty no kotabesinareo amin'ny grève any. Izany no hafatra nomeny Radjaopantsilaine tao amin'ny pejiny. Tsara amintsika moa no ampahafantarina fa hoe ny mampiavaka ny pejy Radjaopantsilaine dia amin'izay anarana Fantsilaine izay dia tsy maintsy mamantso foana amin'ny trangan-javatra rehetra mivoaka ary tsy maintsy manome fantsy mampieritreritra, izany no tena mampiavaka io pejy io. Apetraka antsika moa ny mikasika ny Radjaopantsilaine iny, ndeha hidirantsika ny resaka izay nataony Roland Ratsiraka manoloana io fahatapahan-jiro any Toamasina io. Raha vantany vao nanao fanambarana mikasika an'io fahatapahan-jiro io moa Roland Ratsiraka nilaza ka nanao hoe 4 ora izay no maizina eto Tamatavy ary tsy mandeha ny jiro ho izy. Tsy misy ny autorité mivolagna ho izy, zany hoe tsy misy autorité miteny, nohon' izany dia tsy azo ekena ny zavatra toy ity raha ny fanambarana izay nataony Roland Ratsiraka. Maninona moa izy ireo tsy manazava amintsika hoy Roland Ratsiraka ary namaly avy hatrany moa izy satria isika vahoaka dia tsy ajainy io fitondrana io mazava ho azy. Izany no hevitra izay navoaka ny Ratsiraka fa ity fitondrana ity dia tsy manaja ny vahoaka satria farafaharatsiny mba ho fanajana kely indrindra dia ny manazava ny antony fahatapahan-jiro ity. Eo anatrehan'izany ihany koa moa dia nanazava i Roland Ratsiraka hoe vola 500 millions d'ariary tsy ananan'ny fanjakana mba hanazavana isika eto izy, nefa tsy dinihin'izy ireo fa mijaly ny olona rehetrarehetra izay miasa amin'io herinaratra io, toy ny mpandrafitra, toy ny mpivarotra trondro sy ny sisa tsy voatanisa satria ireny dia miaina amin'izany herinaratra izany. Fa izany vola izany dia tsy fony fanjakana mba hanazavana isika raha ny fanambarana izay nataony Roland Ratsiraka. Ary mbola nampiatsiahy ihany koa izy ny hoe tsy ny olona rehetra no manana ny motera, tsy ny olona rehetra no manana izany groupe izany, nefa mijaly ireo mpiasa ny sibera sy ny sisa tsy voatanisa ary ny tena zava-doza dia amin'ny alina mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ny tanàna maizina raha ny fanambarana izay nataony député Roland Ratsiraka. Nohony zany hoy Roland Ratsiraka dia tsy azo akena ny zavatra toy izao ary fatampoko fatam-pirenena fa misy détournement de fonds ao anatin'io zavatra io, nefa ny kely no voaporitra fa ireo gros poisson ho izy dia tsy voakitikitika amin'ity zavatra ity. Tsy azo akena ninona ny fanazavana hoy Roland Ratsiraka. Ary ny tena mahasorena hoy Roland Ratsiraka, tonga ny valomarsa lasa teo dia tonga tamitsika taty izy ireo nanao izany valomarsa izany, nefa raha tsy tsapan'izy ireo hoy Roland dia tsy ilaintsika izy ireo amin'izany fankalazana ny valomarsa izany fa vitanay foana io mankalaza io valomarsa io fa tsy mila anareo izahay. Firy ny vola laninareo nanaovana iny lanonana iny, maninona raha mba namahana ny jironay sa tsy tianareo izahay mazava raha ny fanambarana izay nataony Roland Ratsiraka, satria iny nanaovana fety iny dia vola ary tsy maimaimpona iny fa tsy maintsy nandany vola, naninona raha mba izay laharam-pahamehana no natao raha araka ny fanazavana izay nataony Roland Ratsiraka manoloana ity tranga malaza noho ny fahatapahan-jiro ao Toamasina ity. Lanilany fahatany amin'ny tsisy dikany ny vola, maninona raha mba anaovana programa mazava ho izy ary ny tena olana ihany koa rehefa tonga ny asara dia dobon-drano Tamatavy nefa tsy mba misy fanazavana na hoe programan'asa amin'ny canalisation hoy fanazavana izay nataony Roland Ratsiraka. Tena hita sy tsapa fa tena tezitra mafy i député amin'ny izy nanao ity fanambarana ity ary hita amin'ny endriny fa tena sorena sy tsy faly i andriamatoa honorable député Roland Ratsiraka.
Ary zaho i Roland Ratsiraka dia mahasahy milaza fa ny canalisation vita taty Tamatave dia mbola tamin'izaho niasa tao amin'ny travaux publics ary mbola tamin'izaho ben'ny tanàna fa tsy misy afatsy izay hoy Roland Ratsiraka. Ohatrany mahatsapa tena fa tena voahilikilika tokoa raha araka ny fanambarana izay nataony nodinina sy ny teny izay navoaka ny vavany satria ohatrany tena tsy tsinjovy ny mpitondra fanjakana mihitsy Tamatave raha araka ny fanambarana izay nataony Roland Ratsiraka. Nohony zany dia averiko matetiky foana hoy député Roland Ratsiraka hoe tsy azo ekena ny zavatra toy ity ary tena tsy azo ekena velively, tsy azo ekena na oviana. Nohony zany dia nanentana vahoaka ihany koa mo i député Roland Ratsiraka hoe samy mijoro isika rehetra ary sahia mijoro hiady amin'ity tsirariny ity, indrindra mba hampazava ny Tamatave raha araka ny fanambarana izay nataony Roland Ratsiraka. Tato ato zay dia tena nanana olana ara herinaratra daholo ny Madagasikara iray manontolo, tsy fantatra hoe inona marina ny tena zava-misy, inona marina ny tena zava-mitranga ary inona marina ny tena olana amin'ity resaka jirama ity. Raha tsy ahivina ihany koa moa dia nanao fidinana andalambe koa ny vahoaka tany amin'ny faritra Sofia, tany amin'ny renivohitra Sofia tsy aiza izany fa Antsihy tamin'ny andro vitsivitsy lasa izay ary nanome fetim-potoana amin'ny androany alakamisy rehefa tsy miverina ny jiro hoy izy ireo dia tsy haneky velively izahay ary tsy maintsy mijoro satria be dia be ny voatontoana amin'io ny tady volanay sy ny vola miditra ao an-tranonay satria tsy miasa izahay raha tsy misy io herinaratra io nefa melaka ery ny jirama raha vantany vao hanapaka jiro. Nefa androany dia mbola ohatrany tsy nidina andalambe ny vahoaka ny tany Antsihy, mety efa voavaha angamba ny olana nisy tany amin'ny renivohitra Sofia. Ankehitriny moa dia iarahantsika mahita sy iarahantsika mahalala satria tena malaza ka tena malaza Tamatave indray nisehatra androany amin'io olana jirama io ka izany indrindra no mampitabataba tsy manaiky ny solombavam-bahoaka ao Tamatave tsy iza izany fa Roland Ratsiraka. Aingany mba ahitana vahaolana ary aingany mba ahitana solution mba tsy hisian'izay fidinana vahoaka andalambe izay ary mba hitohy ny asa amandraharaha izay ataon'ireo vahoaka isan'andro satria tena efa sarotra tokoa ny fiainana ankehitriny nefa tady vola tapaka dia tena sarotra ary sarotra tokoa ny mieritreritra ny zavatra toy izany. Isika moa dia mahafinaritra isika foana ny mampita zavatra toy ireto indrindra mizara ho an'ny vahoaka malagasy mba haharaka ny tena zava-misy sy ny toe-draharaha mafana eto amin'ny tany sy ny firenena. Harantsika eo moa ny tohy ny hetsika izay ataony ny mponina mipetraka ao Toamasina mikasika an'ity fitakiana ny rariny mba hiverenany herinaratra ao amin'io toerana io satria hoy izy ireo dia be dia be ny voka-dratsy ateraka izany fahatapahin-jiro izany fa ampitaintsika eto ihany ny tohiny, ampitaintsika eto ihany ny mety ho vahaolana hita manoloana ity trangan-javatra ity. Zay ihany koa moa no namarana ny video antsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka antsika rehetra navita ny hainy ny video hatramin'ny farany ary mbola miangavy ianareo ihany koa ny mbola hanaraka ny video manaraka zay fa hametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay. Gaby oye, ciao ciao.